Dia mamerina ny fiarahavanantsika ny masatraka ny soasy dia ampianarina larana fito amby roapolo ndreny raha antsika ny amin'ny teny tia amin'izao fotoana izao. Ina mihitsy ny lavana ty didifolo ty tany mambalitsika hoe natao hitondrana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, zay aloha ny voalohany, ary natao iarovana ny zanak'Israely tsy hifangaro amin'ny olona satria ho avy ao ny mpamonjy. Ka raha ho avy ny mpamonjy dia tokony tsy hifangaro amin'ny olona tena manao ratsy satria ho avy ny mpamonjy zany, dia ho soa zay mpamonjy zay. Zay ihany ny lavana anio, tsy misy akoatran'izay mihitsy. Ka rehefa tonga ny mpamonjy dia tsisy lavana anio intsony, tonga le nendrasana zany. Zany hoe nomeny izy io mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy, ilay mpanafitra zany hitondra le fanekena vaovao. Ka mandra-pahatongany satria ny zanak'Israely le miaraka amin'le Egyptiana ary araka ifandray amin'ny olona atompo-tany zay tena miara-miasa amin'ny devoly, dia mba iarovana an'izay satria hivoaka amin'ilay zanak'Israely ilay mpamonjy dia arovana ny zanak'Israely mba ho tsara. Tsy havita ho tsara mihitsy ny didy fosy lana Mose tsy mahavita. Zay ny lalàna tsy mahatanteraka na inona n'inona, tsy mahavita n'inona fa mba sitrany ay zany, zay mihitsy le azo tena sitrany ay mba voaro izy, fa tsy tena maro zany izy satria mpanota daholo zay mbola mipetraka ao, ary tena mpanota mihitsy zay mipetraka ao, tsisy afaka mifahotana zany. Zay natonga ny saotra masony hoe raha vao tonga ny didy dia velona ny ota. Zay ka tsika moa tsy de hiditra am'izay fa ny fanotenantsika mantsy hoe inona ny tena lavana ty didifolo ty dia natokana ho an'ny zanak'Israely izy io, ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay ho hitondra azy eo amin'ny tany Kanana. Zay aloha vakintsika aloha zany hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izy io, araka ny voalaza ny soratra masina atao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha 5 andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe natokana ho an'ny zanak'Israely izy io aza ihany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19 ka hatramin'ny 5, dia niantso azy avy ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Précis le anomezana le teny, ny antony hivoaka ao le mpamonjy dia mba arovana izy sitrany ay mba ho voaroaro noho ny amin'izay adalàna be dia be ataony hafa firenena. Zany ny planina an'io Andriamanitra io raha tsy hainareo. Io jerevantsika ingeny teny. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ho ankehitriny raha mihaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko zany, io le didy fosy lana Mose, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Ilay teny zany eto dia hoe tandremo le didy folo tandremo ty dia ny zanak'Israely rery ihany no nomena an'io. Zay tsisy idirany hafa firenena. Zay no mahatonga ny hoe précis le izy satria maninona hivoaka ao le zanak'Andriamanitra. Dia nomena an'ity zareo mba ahafahany mandeha ny an-dalana, mba ahafahany sy Andriamanitra tafaraka, ary mba ahafahany izy tsy hifangaro amin'ny hafa firenena satria mpanao ratsy ireo dia mba hivoahan'ny mpamonjy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpamonjy dia zay ny tanjona. Zay le hoe mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy anazy dia mpamonjy an'izao tontolo izao. Daholo jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely hitondrasana azy ao amin'ny tany Kanana. Deutéronome toko 4:1. Jereo ny tenin'Andriamanitra ty. Natao inona ty didy folo sy lana Mose ty? Ary ankehitriny ary Israely, Deutéronome 4:1, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba ho arahanareo. Ty ny antony nanomezana azy, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razonareo anareo. Zay ihany mazava be ny definition, mba ho tafiditra any amin'ny lova zay omeny dada Iavà, zany hoe velona eny an-dalana ary ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Tsy misy laminasa makany amin'ny lanitry io na andray azy hoe raha mitandrina ny nareo dia ho tonga any amin'ny lanitry, tsy misy azy zany io teny io. Fa ny objectif dia ho tonga amin'ny tany Kanana dia mba ho velona amin'izany zay matandrina azy zany.
fa saingy tsisy matandrina aloha ny tena marina zareo zay vo miara zava-doza fa raha vo velona ny didy de velona ny io tozy ny tenin'Andriamanitra ena tonga n'Andriamanitra miteny hoe fanompona mitondra fahafatesana zany daholona tonga an'io mifanompona mitondra fahafatesana nefa ny devolo ny fahafatesana zava-doza ke zany izy any le didy folo zany lasa zava-doza ny hafaran'la izy fa raha tany amin'ny voalohany izy tsara fa saingy ny vadika ny olona de lasa tsy mety tsonona izy zay lasa ratsy ny fiafarany fa zay ny objectif natokana ho any zanak'Israely tsy azo anampiana tsy azo anisoa zay teny zay ary mahatonga ny olona hiditra tsy andovan'ny tany Kanana io Israely am'zao tsika miteny zao ka le olona ho any amin'ny tany Kanana no nomena an'io fa tsy ianao anao fa diso adresy be zay mitandrina an'io satria ao amin'ny tany Kanana ny voan'le mpamonjy de arovana zareo zay nataovan'Andriamanitra miteny hoe aza mifanambady amin'ny hafa firenena fa roay mihitsy ny reny roay reny zao ngiavaka atsika zay teny zay fa raha zany de mandoa anareo ny tany raha mbola manao an'izany adalany zany nareo vaketsika ny Deutéronome toko fafito vaketsika aminarany Joshua ny andininy voalohany sy ny faharoa Deutéronome toko fafito tany amin'ny voalohany vaketsika voalohany aminarany Joshua rehefa entiny avahandriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay fidirana olo vany io zany hoe tonga any amin'ny toerana araka ny voalaza teo iny ka firenena maro no voarokany hiala eo anoloananao de ny Etita sy ny Gasita sy ny Amorita ary ny Kananita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita dia firenena fito zay lehibe sy mahery ianao andiny faharoa rehefa voatolo tsy avahandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao dia ary ingany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy nareo hoe tsy mahazo mifandray amin'ny hafa firenena mihitsy nareo zay zany ny antony nanomezana an'io didy fosy lanamoseo zay ny hoe mba iarovana ny zanak'Israely tsy hifandray amin'ny hafa firenena fa ary ingany mihitsy nyreo zay nanomezana anazy satria maninona ho avy le mpamonjy ka le mpamonjy moa avy any amin'ny lanitry efa nampianarina atsika zany masina be iny ka raha mifangaro amin'ny hafa firenena tsy rehetra zanak'Israely ho fandrika sy loza ho anazy io ale zanak'Andriamanitra zany lasa tsy ho tafapetraka ny fidirany makety tsy ety satria kola mpanota vilona daholo ve de aiza hoe le mpanota tena hoe tena tsisy azo raisina tsony lasa ho mpanompo sampo mpijangajanga mpanao diratsy de tsy mety ny fahatongavany eo so amin'ny olo ohatra an'izay zay natonga nale ny teny aminy hoe mba sitrany ahay mba voary le olona satria hitatsika tsara fa mandraka androany ny mpitandrana didy folo de mpanota daholy ary tena mpanao ratsy daholy raha tsika mihitsy zany rena ny teny an'izany hoe mpanota daholy nareo ary tena marina zany fa rehefa tonga ny didy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly de velona ny olo mahampanota io zay ny volany saotra masy hoe raha vao tonga didy folo io de velona ny ota anatinao na tsy tianao ka lalàna zany tsy azonao hidirana ntsony ny hoe manaona sy manao fa efa navoaka ny zany fa io moa avelantsika ny foana fa tsy mbola ny am'izay ny androany fa inona ny antony nanomezana le didy folo de zay le izy hoe mba tonga ny zanak'Israely andringana ny hafa firenena ary tsy hanao fifanekena amin'ny hafa firenena zay ny nanomezana le didy folo hoe mandroaka ny hafa firenena io mbola toy antsika hoe tsy avely ifangaro amin'ny hafa firenena mihitsy ny zanak'Israely Exodosy toko fa 34 Exodosy 34 izay moa zany 34 manomboka amin'ny andininy 11 ny vakentsika zay Exodosy 34:11 tandremo zay andidiko anao an'io indro efa horoako hiala eo anatrenao ny Amorita sy ny Kananita sy ny sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita andiny faharoa ambiny folo hoe horoako daholo hoe fiaina hafa reo koa mitandremo fandrao anao fanekena ampony eo amin'ny tany ianao zay alehanao fa ho fandrika eo avoanao zany lay didy folo zany de tena nametraka mihitsy hoe aza mifandray amin'ny hafa firenena nareo satria mpanao ratsy le hafa firenena zay le izay mandra-pahatonga ny Joshua zay mandrary fanjika eo avoanao zany fa raha vao ny altarany torotoroy ny tsangambato sampony ary jinjao ny aserahany fa tsy enikoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iava de sary-piaro ny anarany satria andriamanitra sary-piaro izy zay le izy
fa andro ianao dia anao fanekenina ampony eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamaniny sy hamono zahatra atao fanatitra ho an'ny andriamanina izy ary dia sainy ianao ka hinana am'izany fanatitra zany are tena tsy azo atao mihitsy ny fandray amin'ny efa-firenena satria hananao foana reo ry zanak'Israely ka izay ny antony nanomezana ny didy folo sy lana Mosea tsy ahatonga ny zanak'Israely hifangaro amin'ireo hafa-firenena zay mpanotampanao ratsy ireo de nomena le didy folo izy mba tsy hatonga azy hijangajanga anao fanompotsyampy sy ny maro samihafa noho ny adalany jentilisa rehetrarehetra io zany a zay ny antony nanomezana anazy mba ho tonga azy eo amin'ny tany kanana fa raha zany de tsy tonga amin'ny tany kanana zareo de manjary tsy mivoaka le mpamonjy raha tsy tonga ao zareo kanefa tsy maintsy tonga amin'ny tany kanana izy mba hivoan'le mpamonjy ao le mpamonjy vao hivoaka zany de mbola namafisin'Andriamanitra zany teny zany amin'ny boky Levitikos 20 hoe tena horoahako hiala amin'ity tany ity nareo raha vao tsy tandremanareo teny io ary aza manao ny fanaony hafa-firenena tena tsindrina foana hoe tsy mahazo manao ny fanaony hafa-firenena zay le zay ngeny mahatonga ny hoe tena voaroaka mihitsy ny zanak'Israely ny hafa-firenena raha vao hididy folo io ny resany zay le hoe natokana ho an'ny jiosy io a mba hitandreman'ny lalakaleny satria be fahavalo izy eny a be mpanao ratsy de nomena azy ny didy folo sy lana Mosea hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana de mazava be zany fa rehefa tonga ao tany Kanana izy de tokony miala am'izay ngeny izy rehefa tonga iziko fa nytandremany mandra mpatonga an'le mpamonjy zay ho teraka zay ny marina kosa an'izay vaketsika indray raha ny tenin'Andriamanitra araka ny bokin'ny Levitikos 20 a hoe tandremo aso tsy mitandrina an'io nareo fa ho ataoko mandoa anareo ny tany a kanja moa le zanak'Israely tsy nitandrina de tena nandoana azy ny tany a voaroaka atao amin'ny tany Kanana zareo andao ary vaketsika am'izay ty noka andiny 20 Levitikos 20:22 ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy andoanareo ny tany zay tondrako anareo honenanareo any hoe mba tsy hatonga an'io tany io mandoanareo zany hoe mandroka anareo izy dikan'izany io tany io arao ny teniko rehetrarehetra fa raha vao zany de voaroaka anareo kanja moa zareo tsy nitandrina de voaroaka zany hoe tsy mety tsy olengeny e ny Israeliana raha ve fa niala tamin'iny fa voaroaka tamin'iny nao molitsofoka ao ndray mitady voaroaka ndray nga ena eke le malagasy nke tsy mandinika mihitsy na le frantsay sy ny anglisy sy ny rehetra hoe le nitandrina anio aza voaroaka ny tena marina ianao zany hoe mitady voaroaka nay zaranao zay anao tsy tany Israela no mipetraka de mba tsy voaroaka anao ty Madagasikara ty ianao ndray mbola hitsofoka hitandrina didy folo fa ianao ve tena misy tsy mety zany hoe tena misy tsy mety ngena raha manao zany sady tsy natao anao a za ohatra efa nahavoaroaka olona mbola ho tandremanao ndray tsy raha oetra de mitady système mafandray hoe tsy mety fa mamono ty zavatra ty ny Israeliana zay nahita an'Andriamanitra raha mbola nivadika tamin'io ihany ianao zay tsy nahita ndray hoe ty milaza fa mavita mitandrina an'io hoe mbola asa tian'Andriamanitra am'ty aza de miteniteny foana e tsy natokanao anao nge io e andika lalàna ve enao a zay nge le hoe ianao ve de tena andika lalàna mihitsiny e fa ny natao inona ny didy folo a nomena ny zanak'Israely a mba tonga tsy fangaro amin'ny hafa-firenena ary mandroaka anao ny dikan'izany zany ny poro fa zatra tsy natao anao io zavatra mandroaka anao ve nitsy fo anao ry malagasy a ry frantsay a ry amerikana ry anglisy ry sinoa zavatra mandroaka anao ve no tandremanao ry indianina sy ry indonezianina sy tsy fantatritsony e ry zareo argentina ny brezilianina ny senegalais mba adin'io tsara le teny zahatra mandroaka anao zany a azy idirana atriny lalàna de mandroaka hafa-firenena ke anao ve hitsofoka ao zany tsy lozika mihitsy ngely izy zay le hoe natao an'izy le didy folo inona ny antony nanomezana an'io a natao an'ny zareo Israeliana io a mba tsy hifangarona ny malagasy sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny sinoa sy ny arabo sy ny vietnamianina sy ny australianina sy tsy haiko tsony e sy natao hifangarona aminareo olombelona hafa-firenena io fa zareo samy zareo ihany ka aza miditra am'izany de toizatsika ary 20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroahako eo alohanareo fa nanao zany rehetrarehetra zany izy ka de alako satria alan'Andriamanitra mihitsy zany le hafa-firenena raha nisy malagasy zany teo de alany ko ianao ka zany ve ny andeha hidiranao ry malagasy raha nisy frantsay zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry frantsay raha misy anglisy zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry anglisy aza miditra am'izany fa midibinga ianao raha miditra am'izany zay le hoe fa inona mihitsy lavina le didy folo e
hitondrana ny zanak'Israely miala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, miala avy eo amin'ny tendrombohitra Sinay ho any amin'ny tany Kanana. Zay no nanomezana ny didy fosy lana Mose, ary tsy misy ankoatran'izay mihitsy. Ary roana daholo ny hafa firenena raha vao resahana io hoe miala ny hafa firenena. Tsy mety miaraka amin'ny hafa firenena izy ka ny antony noho ny amin'ny ara-tsy ny hafa firenena dia miaro dada Iava hoe ho lasa ratsy reto nefa hivoaka ny mpamonjy satria ny mpamonjy dia hivoaka amin'ny taranaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahiko ny firenena rehetra. Amin'ny jevantsika ten'izay any amin'ny boky ny Genesis any angamba izy ireo sy diso hoe aiza moa izy efa tena simba tanteraka mihitsy tena fa aiza moa misy an'izy hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra ambony tany. Genesis 17 angamba izy fa hitanareo ve ndraiky izy ohatsy rehefatsika ary ato misy anakaiky ako ato ndreo tsy evana misy koa anankiray ato hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra. Genesis 22:18 zay Genesis 22:18 ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesis 22:18 zay lovaketsika am'izay ny Genesis 22:18 hivoaka ny lalan'ny Abrahama ny fitahina ho an'ny firenena rehetra. Genesis 22:18 voilà zay lovaketsika am'izay izy ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay le voalaza zay ka eo zany tsika dia mahita mazava-be sy mahitsy tsara mihitsy ny hoe ny soratra masina dia tena miteny mihitsy fa hivoaka amin'ny taranak'Israely ny fitahina. Zay zany ny antony nanomezana ny didy fosy lana Mose narovana zany ny taranak'i Abrahama mba hivoahan'ity fitahina ho an'ny firenena rehetra ty ka tsy iza le fitahina ho an'ny firenena rehetra fa le mpamonjy. Ary nanambaran'ilay mpamonjy daholo am'izay ny mpaminany Israelana rehetrarehetra zay nipetraka atao anaty ndrafitra didy folo io. Ary faramoa dia tonga am'izay Yahosoa. Ary rehefa tonga am'izay Yahosoa dia namoaka fanambarana Yahosoa tamin'ny lalan'ny fanahy masina nampiasainy tamin'ny apôstôly Paoly zay nividiny fa ny lalàna dia didy folo zany dia mpitaizantsika mandra-patonga atao amin'ny Yahosoa. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa dia tsy mila niny mpitaiza ntsony tsika fa aleo iny andehany fa tsy mety amintsika ntsony iny. Fa rehefa tonga ny tena tomponanaka dia mitaiza am'izay le tomponanaka ny zanany ka tsy iza le tomponanaka fa Yahosoa dia aleotsika taizainy Yahosoa am'izay fa tsy taizainy didy folo ntsony. Galatiana 3:7 vaketsy ary zay ny maranako anazy hoe tsisy lavana nintsony sady tsy natao atsika hafa firenena, tsy natao ho tandremanao amin'ny hafa firenena fa natokanao Israely rery ihany. Zay hoe ho tandremanao Israely rery ihany ny lavana anazy. Loko avetsika zay teny zay hoe ao Israely rery ihany no hitandremana an'io. Zay izany daholo ny lavana anazy hoe ho an'ny Israely rery ihany mba hahatonga le mpamonjy hivoaka avy ao zany hoe mba tsy fangarongaro mihitsy nyty Israelina ty mandra-pivoaka ny Yahosoa dia arovana izy amin'ny didy fosy lana Mose. Ka rehefa mipotsaka avy any kosa ny Yahosoa atao-ke mipotsaka satria nivoaka avy ao izy tonga Yahosoa zany avy any dia tsy ilaina intsony ry zavatra teo aloha nitaiza ry fa Yahosoa am'izay no mitaiza ny ankonany fa manana fahefana mihitsy izy hitaiza ny ankonany. Zany natao hoe Yahosoa le mahavita ny zavatra rehetra le tena le manjakely ho Yahosoa fa navita n'izany sara zany. Tsy haikinao raha mety hoe manjakely izy tena aizany bôgosy ten'izany Yahosoa zany navita zavatra tsara izy. Oke vaketsika le hoe ina moa ny teneniko teo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Deutéronomie 6:1 io didy fosy lana Mose any amin'ny tany Kanana ihany ny lavana an'io. Deutéronomie 6:1 tsy azo entina aty Madagasikara na Frantsa na Angleterre na Amerika na La Réunion na tsy haiko fa ao Israely rery ihany. Ary zao ny lalàna dia nididy sy mifitsipika zay naseny avy Andriamanitra reo ampianarina anareo. Ty zany didy sy fitsipika ty dia ampianarina hozy dada Iava aiza ary hoarahana aiza ao amin'ny tany zay alenareo holovana ao amin'ny tany Kanana ny lovan'ny zanak'Israely.
Zany hoe ao a Israela rery any iny azo tandremana fa tsy azo tandremana any Amerika mihitsy, na ny Chine, na ny Inde, na ny Indonezia, non, na ny Brezila, na ny Argentina, tsy mahazo. Tsy azo vitana ty amin'ny faritsy Afrika, tsy mahazo. Ao Israela rery any, raha vao nitandrina an'io zany hoe de mpanoty anao ary mpanao ratsy a, zava-doza fa mitsipy any amin'ny elo zany. De ny farany azy zany Deutéronome 12 le mba alefatsika sao de mba malahelo kely le toko sy andiny za tsy mba nitenenina de tenentsika izy sy ady zany tsy mba miangatra mihitsy zany hatra ny amin'ny teny ara de tsisy angarana mihitsy mena daholo ny sazatsika rehetra. Deutéronome 12 izao ny didy sy fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anao a olovanao amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany. Averiko tsara, zao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo, tandremana ary arahanareo, aiza olona izy no tandremana sy arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anareo olovany. Ka tsy aty Madagasikara na ny Frantsa na ny Angletera zany fa any Israel. Hitanao fa diso adresy daholonareo zay nitandrina an'io, tsy mety mihitsy ny izy hors sujet tanteraka. Miala tao ny dika zay a fa tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria mandika lalàna angena zahatra tsy natokana ho anao ny tsofotsofoanao, inona ary ty tsy manao zany fa zay nomenanao ihany nao hipetrahanao de zay ho tandremanao de zay nomenanao a Yahoshua no nomenantsika eto fanekena ho an'ny olona rehetra ozy ny soratra masina izy. Ndao ary rehefa mazava zany fa tena tsy natokana ho any afafirenena natao ho any Israely rery ihany a de mbola ilaina ary ve le didy folo zao satria natao hitaizany zanak'Israely io zany, natao hiarovana ny zanak'Israely io fa tsy natao hiarovana ny afafirenena. De mbola ilaina ve le didy folo zao a nanamarina zay indray le mpaminany lehibe Yahoshua no anarany zay tsy azo lavina mihitsy ny Mahandriamanitra azy ary tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany efa nampianarina antsika tany aloha zany. Noho ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ekena de manao zao fanambarana zao ilay Yahoshua zay nanome ny fanahy masina ny mpianatra zay avy any aminy le fanahy masina de nanome fanambarana Yahoshua ny apôstôly Paul hoe salara Saoly ozy ny eonao re jiosy le mba mitomany jiosy be mihitsy fa salara Paola zany amin'ny lafiny anakaiky indray na hoe ny apôstôly Paola ny apôstôly Paul araka an'izay filazonareo anazy a de zao a zao ny nambaran'izany apôstôly Paul mahafinaritra kely zany koa de zao ny teneniny a de hoe ina foana zao manjakely teneny ambasadiona ka manjakely zay miaraka amin'ny Yahoshua tsy haiko ny hoe manjakely amin'ny tarena iny fa manjakely ny ao anatiny de ny fanahy ay zany izy tena tsara mahafinaritra be mihitsy. Tsy haiko ny le teknisian reto mamanja ny azy namoana fa raha ny elo manja ny inay a ay tsy tanely safady le Galatiana toko fahatelo a andininy fahatelo amby roapolo ny vakitsika aloha zany. Galatiana toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo a hatrany de namoaka an'ity fehezanteny ity ny apôstôly Paul homaky ny zavadrehetra soa indrindra amin'ny Yahoshua de noho am'izay nge fa fony tsy mbola tonga ny finoana, lay finoana de Yahoshua de hoe minoa ny Yahoshua de onjenao sy ny ankonanao Yahoshua le inona zany hoe avaka tsireteny zay fa tsy hoe minoa ny didy folo tsisy olanao azany koa soratra ve ny inona fa minoa ny Yahoshua ny voalaza asan'ny apôstôly seza angambany izy izy diso hoe jeva kely ato aloha sao de miteny zahatra tsy mety tsatrika asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo izy hoe asan'ny apôstôly 30 16:30 zay mihitsy asan'ny apôstôly 16:30 efa kitsika angety izy le finoana de leo ny apôstôly nyresantsika ty izy ny mpianatra Yahoshua le manana ny fanahy masina le niaraka tam'le manana ny fanan'Andriamanitra ary mpaminany lehibe eo ambavany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary namoaka didy sifitsipika izy a ahoana ny teneniny de zao ny teneniny hoe le inona zany a de mazava be asan'ny apôstôly 16:30 ny inona de Yahoshua la inona zay asan'ny apôstôly 16:30 asan'ny apôstôly 16
30 ka hatramin'ny 31 30 de 31 ary rehefa nenti nivoaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao egnane mba iloko mba ohatra n'ity olo ity hoe inona reno ataoko ny ambassadeur sasy mba vonjena zay ozoko hoe okanao bogosy manatona ny ahosoany tekan'izay bogosy miaraka amin'ny ahosoa bogosy be ny fananao tsy mahay manota intsony fa zany na to hoe bogosy zany ary belle fille koa no rehefa avy eo dao ary de hoy izy ro lahy tamin'ny minoa ny ahosoa tompo a de ho vonjeny anao sy ny ankonanao lay inona zany de lay zanak'andriamanitra atsona misy ny anarany hoe yahosoa zay lay hoe mentso ny anarany ho an'izay teo vonjena rehetra zany de mentso ny anarany ahosoa am'izay anao fa tsy maintsy didifolo ianao asan'ny apôstoly toko faharoapolo asan'ny apôstoly ndray mbola afakitsika ndray asan'ny apôstoly 22 fa tsy hoe mentso didifolo ianao aza manao an'izany fa tena tsy mety a asan'ny apôstoly 22 aza mamitapitaka olona tsony rehefa tsy mety tia fa mahazavabe ny fampianarana sy ny teny dia miantso am'izay tsy ny famarinana mba ho tonga amitsika de Yehosoa ary ankehitriny inona ny mampijanona anao nareo zany zao metaka apetrako aminareo zany teny zany a ho an'izao tontolo zao hoe inona ny mampijanona anao zay mahita sy mijerana io mitsangana de mentso ny anarany aoka anao hitsangana de mentso ny anarany rehefa teo vonjenao zany de mitsanganao a ny sady miantso mitsangana de tsy mijana sur place fa makaty amin'ny fiangonany Yehosoa zay ho anareo ny ampitan-dranomasina kosany a de miantso mandefa message ho an'izay te andefa ary mandefa asa mihitsy ny teny izy fa maty ao tenao any amin'ny elo any afaranao e tenao ve tena maniry any amin'ny elo mihitsy ny mato mivavaka ny olona mitady an'Andriamanitra fa tsy plaisirana apaozy a fa lazaiko anao fa tena ho sahiranao raha maty a tsy mavonjy anao nge ny fanananao e ary ohatra anao milaza fa tsy matahotra ny inona aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mato makany amin'ny dokotera de mbola kely iana sy tena oay e tsisy dikany ianao dikan'izay ka rehefa mahafantatra fa tsisy dikany a aza miezaka miady am'le mpamorona e aleo mitady any Yehosoa foana e zay le izy a de olo tendriamanitra hoe mitsangana de antsony anarany a ary eo ka atao batisa anao ko sasana afaka amin'ny fahotanao ary mitaky batisa am'izay rehefa avy ny antso any Yehosoa zany hoe zao ny ataonareo zay resy lahatra mitsangana aloha nareo de manatona any Yehosoa any amin'ny fiangonany Yehosoa de manatona ny ziady anareo a ho atao batisa ary ary antsoantso any Yehosoa ty am-piangonany Yehosoa hoe voninahitra ho any Yehosoa vy makaty amin'ny Yehosoa aza io fifalimbe eo ty fanjakany Yehosoa io e fifalimbe miantsoantso any Yehosoa satria manjabeko tsara be ny miaraka amin'ny Yehosoa ae de hoe zay teo manja rehetra makaty amin'ny Yehosoa am'izay de tsy miasa saina tsony a fa falifaly daholy am'izay a miaraka amin'ny Yehosoa rehefa am'izay le teny re Galatiana fa mazava-be zay ny teny rehetra hoe miara amin'ny Yehosoa am'izay fa tsy mety tsony fiarana amin'ny didifolo fa tena nipoziny olona tao nareo Galatiana toko fahatelo a efa kitsika am'izay le andininy izy teo 23 fa fonitsy mbola tonga ny finoana Yehosoa zany le tenen'io fa hitantsika teo a de voambo natao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zay efa naseho atoriny ny olombelona zany de tena tratrany hoe voambona voahidy tao ambany lalàna nareo raha mbola tsy tonga Yehosoa da ho an'izay niazakazaka nitandrina zany zany de zay ka le hafa firina resana tam'zany etany Israely efa nampianariko teto zay a fa tsy ny Amerikanina ny sinoa ny Anglisy fa zareo samy tao Israela ihany de zao io izy no niambona raha mbola tsy tonga Yehosoa andiny fefatra amby roapolo am'izay de teny gasy mazava nke zao fa de nefa niadalany zay olona tsy teo bogosy io ny tena marina fa rehefa mateo bogosy any no tena marina de tena menoa zao teny zao de bogosy tsara mihitsy alasa belle fille anao rehefa avy manja kely dao rehefa miaraka amin'ny Yehosoa satria maninona tsy mahay manota intsony lasa tena mahafinaritra ane zany e zany ny tena tsara indrindra am'ty tany ty zany hoe olona tsy mahay manota tsombo zany ary zany ny tokony azakazanao tendance mondiale zany am'izao fotoana zao a tsy manota intsony ary manarany ziady rery any mavita manao an'izany am'ty planeta terre nareo ty ary aza mialina tsony efa mamaheno an'izany fa tsara gne zany azany tsy azo angalarina tahaka fa zata tsy ho hainareo mihitsy an'izany satria asan'Andriamanitra lehibe ny manao an'izany de toy izy atsika koa ny lalàna dia ampitaizantsika tao amin'ny ho ao amin'ny Yehosoa zany hoe raha mbola tsy tonga zany Yehosoa de nitrotrona ny tao amin'ny lalàna hoe de ianao zany le zazakely trotrona de ny lalàna le tsiponao bersena ohatran'izao
de le olombelona le nitrotrony de nylalaovandra zay hoe lalàna zany le olombelona mitsangana ka iny lalàna iny toe mpiasa andevo ka zaiko zay na toe mpiasako hoe iny mpitaiza ka nympitaiza nge zany labaolina zany hoe io didy fosy lana mose zany a de fanekena azy lazainy hoe labaolina tam'zany a ho mpikarakaraan'le olo hoe mifehan'le mifehan'le olona mitaizan'le olona ka ny mpitaiza tam'zany fotoana zany ohatrany hoe mbola tsy eo ny tomponanaka de ny labaolina mpanao an'zany atra mazava-be zany za tsy miteny hoe ny didy folo de labaolina fa sary le izy mazava-be teny mpitaiza ny lalàna any hoe naka am'plasina labaolina izy raha mbola sy tonga osoa ka ianao hoe zany mbola hipetraka am'le labaolina foana mandraka androany mba mieritserety ny labaolina rehefa tonga ny ray aman-dreny a eo ianao ny labaolina fa lasa makany am'ray aman-dreny ne sasandray a efa tonga ny ray aman-dreny mbolina ny labaolina ihany ny atao bizo mandraka androany nareo mba mieritserety tena gaga misy ntsika hoe inona ty mahazo an'ty olombelona ty koa ny lalàna de mpitaiza atsika ho ao amin'ny ao soa de mba ho amarina noho ny finoana isika hoe no amarinina fotsiny zany tam'izay sary zay ay raha mbola sy tonga zany ao soa de nididy fosy lana mose no nitaizana teo a fa ho amarinina am'izay anao rehefa amin'ny finoana satria mazava be fa tsy misy